Korea Jocelyn miaraka anao dia raha mafana video iray vaovao anio Alahady maraina 4 Novambra 2024 miaraka antsika video mahakasika ny mizazora ireo tontolon'ny asa amin'ny internet izay misy ana ary anazako anao anaraka an'izany hatramin'ny farany dia lasaritsika alohan'ny tena nimboana n'izy rehetra angamba tsara raha mankafantatra Jocelyn Andriantsonena eto amin'ny page Facebook misy Facebook telo izy ihany mitovy ny anarana fa ny lien fotsiny samy hafa dia tsara mifandray amiko ianao cliquez ilay suivi na follow dia maharaka ireo post maro samihafa ataoko eto amin'ny Miaraka ianao maromaro ny zavatra resahantsika fa ao anatin'ny video tena faran'izay fohy fa indrindra ny tena tsindriako ny androany dia ny TNX Bitcoin na ny TNX dia ary koa mahakasika an'ilay BBD izay efa niresahako ambenimbeny tamin'ny video teo aloha tsy haritra kely letsia dia efa akaiky masaka somary vokatra be izy tamin'ny ao amin'ny nature sincere zany tamin'ity taona ity raha mitahany tamin'ny herintaona raha ny any amin'ny manodidina any somary miekena ny voany fa ny tao aminay tao zany mba bebe zany voany dia lasaritsika mahakasika ny BBD angamba no resahako voalohany BBD dia ilay système vaovao iarahana amin'ny namana dro resaka trade araka ny nambarako ambenimbeny mbola bloqueko izany lien atsoatsa dia isokatra ny lien d'affiliation izy io fa mbola membre voatsongona izay nanaradia azy hatrany amin'ny herintaona nisian'ny herintaona amin'izao nisian'ny May 24 hour no membre ao anatin'ity zany eo amin'ny 700 latsaka kely eo ny olona membre zany ao anatin'ity zany zao dia raha mizazoro farany dia araka ny nambarany zany hofoanana ilay level $50 satria ny frais farany ambany amin'ny frais paiement zany any amin'ny ataontsika ULE na processeur virtuel mahakasika amin'ny bitcoin zany dia niakatra be ny frais zany saika raha ohatra ka 0.0002 bitcoin ilay izy teo aloha eo manodidididina eo amin'ny $1 eo $1 eo dia zao izy lasa tafakatra any amin'ny 0.0007 zany hoe eo amin'ny 5 fois an'ilay teo aloha zany ny frais amin'izao zay ho ny vokatra izay dia nisy an'ilay annulation nataon'ilay fork nisy fiantraikany be taty amin'ny tontolon'ny bitcoin zany zay dia zay annulation zay zany dia zay mampiakatra be an'ilay frais minimum rehefa amin'ny manao retrait zany dia teny izy fahofoanana ty level $50 ty rehefa tafakatra ao amin'ny $200 daholo zany rehetrarehetra dia efa tafakatra tany amin'ny tapabolana iny tamin'ny tapabolany dia miandry rehefa tafakatra daholo rehetrarehetra dia misy an'ilay bump match araka ny teneniny bump match zay zany iakarany rehetrarehetra any amin'ny level $500 sy ny $1000 araka ny nampanetena iny zany dia hitantsika eo izy fa hatreto aloha zany dia hiezaka hampiakatra ny rehetrarehetra amin'ity herinandro ity fa nisy nataony ihany tamin'ny herinandro lasa teo hiezaka izy zany hampiakatra ny rehetrarehetra amin'ny herinandro ity tamin'ny herinandro teo izy efa nampiakatra eo amin'ny olona 70 eo hitantsika eo antoiny fa zay zany nitanjona amin'ity herinandro ity tafakatra amin'ny $200 daholo rehetrarehetra amin'ny membre rehetrarehetra amin'ity BBD ity zany dia raha ny résultat amin'izao graphe zao dia hitanao fa mitondra miakatra foana zany ilay graphe na dia tsy dia tena miakatra be izy tamin'ity herinandro ity narak'izay
Iaho de efa nahazo paiement voalohany azoko tamin'ny herinandro lasa teo telo izy niposteko ato amin'ny pejiko ty somary mampimehy kely iaho de nikazan'ny Facebook nandritra ny une semaine tsy afaka miposter any amin'ny Facebook group tapitra androany hariva zay androany tolakandro zay fanagazana zay dia afaka miposter makany amin'ny Facebook group ndray diso be loatra zany ny post nataoko dia gazan'ny Facebook une semaine ty le poste le paiement nahazo 0.001 BTC mantitidina teo amin'ny $8 teo le izy zay paiement voalohany azoko tamin'ny $200 level $200 dia isaky ny 2 semaines na isaky ny une semaine eo mandeha foana ny paiement io dia système tsy andoavanao vola ny miditra aminazy araka ny nampanantenaindro zany dia ny gain rehetra azo ao ny 50% mandeha aty amin'ny membre, ny 50% mandeha ao amin'ny système zany hoe ampidirana membre vaovao zay foana zany ny système ndro ao anatin'izy ity hitanao am'izany hoe manao ahoana ny powerly zany na ny ataontsika hoe eto fiatraikany zany aorindrinao rehefa tena misokatra ny lien d'affiliation zay tena hitako fa irobiroby fatratra izy io zany dia raha ohatra ka te hiakatra level ianao dia afaka miinvestira ihany koa fa andraso aloha araka ny teniny hoe stable tsara le système mahazo vola daholo ny rehetrarehetra dia raha tsy tapaka ny post ataoko eto amin'ny murako zany dia ho hitanao eo mivoarana io droa manao commentaire ao amin'ny post nataoko teo zany ohatry zany koa namana sasany zay membre ao anatin'ilay BBT group miaraka aminazy zany roa ny gasy dia Maria avy any Tamatavy sy iaho no ao anatin'izy io ray ny Mauricienne Yasmine zay le izy anankiray zany ny Mauricienne anatiny Yasmine Bibi Chokory io ny anaran'ny kala fa mifampiresaka tamiko izy io saika nay telo reo zany aty amin'ny Océan Indien angamba amin'ny ankapobeny tsy haiko ny any amin'ny sira fa be dia be ny any amin'ny Australia tahaka izany koa ny any Asie ao anatin'izy ity satria olona zay membre tany amin'ny my 24 hour na ny eto mbola eto amin'ny paiement fa efa niova izy io amizao efa lasa BBT amizay fa teo ary mbola my 24 hour nandifasany ny paiement tamy teo ia lasatsika hiditra amin'ny manaraka TNX Bitcoin raha mbola tsy membre ianao dia ataoko eo ambanin'ity post ity miaraka amin'ity vidéo ity le lien dia midira membre vaovao mahafinaritra vao eo vao avy nanao login tonga dia mipoitra tany lay match bonus $1.5 ho an'ny membre rehetrarehetra zay inscrit ao anatiny na dia tsy nahazo filiale anao dia mahazo $1.5 dia raha mijery anao ny compensation plan anao dia misy match bonus anankitelo dia nandeha zany ny ray voalohany ho an'ny androany ary teneniny eto amin'ny mise à jour eto amin'ny member announcement eto le izy eto amin'ny back office dia TNXB affiliate we are pleased to announce that all members will see corrected power star bonus later today zany hoe androany zany satria ny andro zany mbola daty ny 25 tsika efa 26 zao efa nahazo ny anahy zany zao vao juste na avy nanao login dia tonga dia poitra avy any le mail dia nijereko amizay taty amin'ny back office io le izy rehefa avy nanao inscription anao
Rehefa manao inscription dia le lien iny misokatra any dia mety ho ny anaran'ny olona eo ambaniky rehetra no na ray am'ireny no hitanao eto, mety tsy ny anarako no hitanao eo amboniny eo rehefa manao inscription tonga de cliquena ilay bouton get start-nao aorianan'izay dia arahanao fotsiny ny poste manaraka an'izay ihany. Aorianan'izay dia mandeha anao ato amin'ny account setting dia fenoina tsara amin'ny profil, misy processeur de paiement anaky 4 ao dia misafidy ianao hoe ninona am'izay no ataonao processeur de paiement par défaut-nao zany. Dia ny anahy ho any anahy manokana dia nanao bitcoin aho ary efa paye an'ilay $5 teo amin'ny $5 10 teo ny totaliny miaraka amin'ny frais tamin'ny bitcoin zany. Dia aleo angamba atoroko anao ny sary tamin'ny nanaovana an'ilay izy. Rehefa hanao an'ny upgrade anao zany na hoe ampiditra an'ilay $5 hidirana amin'ny level bronze, misy level anankiroa aloha zany ny iray level ny compensation plan dia ny iray level ny sao de tsy mazava amintsika le iray level ny halal ny olona eo ambaninao zany hoe ny affilié parrainage zany hoe ny halal ny olona ao ambaninao na ny resaka parrainage. Dia misy level mipoany parrainage misy level 1 jusqu'à 15 dia ny level ny compensation plan indray misy anaky 7. Io efa notenenay teo bronze, silver, gold, platinum, diamond, double diamond, titanium. Zay zany ny karazana level ho an'ny compensation plan. Dia misy level anankiray indray ho an'ny généalogie. Dia ao anao mijery anazy, cliquenao fotsiny network na généalogie dia hitanao ao le izy. Dia rehefa hanao an'ilay upgrade anao zany dia cliquena ilay bronze na efa mihidy io zany tsy afaka manao intsony dia cliquenao fotsiny izy dia mipoitra amina zavatra ohatran'ity. Dia vao tonga eto ianao dia cochena daholo ireo phrase ambony eo ireo, vadio ilay izy traduiseo any amin'ny Google raha ohatra ka tsy hainao ny dikany. Dia ny conseil-ko dia tsara mipaye an'ilay $5 fotsiny aloha dia miazaha mirecruter olona. Dia ny ataonao eo rehefa vita ny cosenan'izy rehetra dia misafidy amin'ity pay using PayPal, Payza, coin payment ny bitcoin zany io, mila manana coin payment ianao. Dia cliquenao amizay ilay pay now. Raha ohatra ka fa nisy vola atao amin'ny balance zany hoe avy any amin'ny back office nao dia azonao ampiasaina zany, dia tonga dia azonao ampiasaina ilay pay now eto ambony. Fa mbola tsisy vola any satria mbola vaovao ny système dia avy ato ambany ianao satria ny paiement-nao dia isam-bolana no paye anao zany. Dia cliquena amizay ilay hoe pay now dia mahazo sary ohatr'izao indray ianao dia meny eto ilay modalité ny totaly vola tokony alohanao 5 USD zany hoe $5 américaine. Dia misafidy ianao na PayPal na Payza na coin payment, meny eo ny pourcentage ny frais ary tamin'ny fotoana eo mbola tsy nisy an'ilay solide suspay fa efa tafiditra ao ny solide suspay amin'izao fotoana izao. Dia ianao tamin'ny coin payment dia velominao eo amin'ny ilany onglet ilany eo coin payment zany hoe manao login ianao amina onglet vaovao dia cliquena amizay ilay continue rehefa avy nikosenao ilay tandrify amin'ny coin payment na hoe tandrify amin'ny Payza, sokafanao amin'ny ilany ihany amin'ny onglet ilany ihany ny compte Payza-nao na ny PayPal, ohatr'izay foana fanaovana azy. Dia tonga dia
lié automatique makany amin'ny comptenao lay paiement mangataka automatique. Dia raha ohatra ka nanao paiement ianao na bitcoin dia tonga eto ianao dia mila klikena lay bitcoin eto. Iaho somary nanadino kely dia zay nahatonga an'ilay soratra hoe erreur ery ambony dia klikena aloha ity sélectionner une monnaie ity dia klikenao ity. Ny $5 zay payenao any dia tsy azo remboursena, zany hoe efa foiny zany. $5 sy ny payeko tamin'ny andron'io satria mbola ambanimbany lay ataontsika hoe ny valeuran'ny bitcoin tamin'io. Dia continuer amizay commande complète amizay klikenao rehefa avy eo. Ohatr'izay zany ilay izy rehefa manao paiement. Dia miandry fotsiny confirmation eo amin'ny 10 minutes eo angambany na 20 minutes eo. Fa niaraka ny teneniny ao amin'ny back office dia mila mandry ianao hatrany amin'ny 24 heures satria indraindray blockchain somary miadakadaka. Dia na manaraka raha ny totalin'ny olona eo ambaniko zany dia efa mahatratra any amin'ny 20 eo angambany izay fa ny olona direct eo ambaniko zany hoe ny inscrit avy amin'ny lienko direct dia 30. Io hitanao eto io. Dia klikenao zay ao anatin'ilay hoe network dia hitanao ao daholo ny olona rehetra eo ambaninao. Iaho zany zao ny level 4 voalohany no efa fena, zany hoe miditra level 5 mila olona 5 eo sisany amin'ny level 5 dia fena ilay izy. Dia mila olona any amin'ny 54 any aho amin'ny level 1. Ohatrany fa misy olona 2 any amin'ny level 6, misy olona 5 ny level 9, misy olona 7 any amin'ny level 7. Dia 70 ny olona anatin'ny eo ambaniko zany, 70. Ty zao dia ihany no sponsor fa ny parrain dia ty. Dia raha ianao no sady sponsor ny parrain zay ianao vao natafiditra an'ilay olona. Dia reny isan'ny olona 50 olona voalohany iny dia afaka miditra page manaraka aho dia reto lay 27 tsy mahatonga anazy 77. Dia afaka jerenao ao amin'ny généalogie hoe iza daholo ireo olona ireo klikenao eo amin'ny généalogie. Dia reny izy afaka jerenao ny any ambanin'ireny na klikenao atao amin'ny explorer view dia hitanao tsara ataony tsipika vertical zay ilay izy dia hitanao afaka explorena avy any zany ny olona tsirairay dia de gauche à droite zany hoe iza daholo ny fanitsy amin'ny level 1, iza daholo amin'ny level 2, afaka jerenao ohatr'izay. Klikenao fotsiny ilay plus dia meny eo ilay olona roa voalohany Pandy sy Kevin zany ny anahy. Dia klikenao fotsiny ilay plus dia mipoitra ny level faharoa, klikenao indray ny plus dia mipoitra ny level indreo ilay olona 4 ao amin'ny level faharoa. Dia ohatr'izay hatrany hatrany zany ny olona 9 indray no klikenao raha ohatr'izay hatrany hatrany zany. Dia ohatr'izay ny fipetrany jereo ilay compensation plan ery ambony ato anatin'ity ato zany misy an'ilay compensation plan rehetrarehetra raha hijery an'ilay modalité na paiement zay ho ataon'izy ireo ianao. Dia manaraka aza tiany zany klikeo ilay lien dia manao inscription dia mahazo an'ilay
match bonus ianao zay teneny atao amin'ny compensation plan mihitsy izy izy every member receive free bronze power stat phase bonuses dia no sponsoring request dia tsy na tsisy olona ao ambanao dia afaka mahazo an'ity start bonus ty ianao. Eritrereto an'izany ny hatsaran'ity système iray ity. Mahatratra 7 alina mahery ny membre ao anatiny amin'izao fototsika miteny izao dia mitombo hatrany foana izy io. Io hitantsika eo efa manomboka manao paiement zany izy zao satria vola avy any amin'ny poketrany zareo no lefany amin'ny membre dia any amin'ny mety amin'ny herinandro ambony any na amin'ny milon'ny krismasy manomboka ny rehetra. Hitantsika eo miarakaraka amin'ny voarany klikenao fotsiny ny Facebook group tadiavinao ny teny x bitcoin dia hitanao izy ao anatin'ny Facebook ao. Ny manaraka dia karazana future business anankiray dia SFI coin ty SFI coin dia mitovy amin'ny electronium sy namany electronium zay verina isokatra atao aorianan'ilay piratage nahazo anazy fa amin'ny endriny vaovao tanteraka izy miaraka amin'ny mining miaraka amin'ny lending sy ny namany amina telefona misy application sur mobile miaraka aminazy dia hitantsika eo voarany zay amin'ny desambra io zany afaka une semaine eo zany dia hitantsika eo ny fisikavana dia ty SFI coin ty dia tsy haiko raha mahalala an'izay atao SFI zay ianao efa amin'ny tontolon'ny internet ao izy efa ela kandro en ligne efa ela izy io nanao an'itony resaka token tony koa izy zany hoe resaka cryptocurrency zay miandoha amina resaka token foana moa io zay moa voalohany dia ny ray coin atao anatin'ny SFI coin dia vidina manomboka androany ny vidina zay 0,001 dollara ny ray coin eo amin'ny 15 millions coin fotsiny no amidiny zareo sira fa ifambaboana be ilay izy satria efa mahatratra 4 hetsy mahery ny olona miditra membre aminazy ity SFI coin raha mijeritsika mandeha atao amin'ny olona atao anatin'ilay my network atao tsika atao ampiarahako amin'ity vidéo ty ny lien raha manao inscription anao dia ho an'ny olona rehetra efa ao ambaniko zao mahatratra 159 ya mbola tsy natafiditra olona direct ao anatin'ity fa karazana spillover daholo zany ireo olona ireo raha ny akamaroany ato dia olona avy any amin'ny Inde, Philippines, États-Unis, Allemagne, Nigeria, zay zany ny akamaroany olona fa indrindra ny Philippines zany tena be dia be ato. Any Paraguay, Nouvelle-Zélande, Belgique, Pakistan, zay ny akamaroany olona ato zany efa mahatratra 159 ny olona eo ambaniko zany level amin'ny position ty resaka matrix izy ty amin'ny position gauche zany left daholo zany dia ny any amin'ny right tsy fantatro zany hoe ny à droite fa ny à gauche daholo zany hoe reto iaho koa dia gauche dia io miaraka eto dia manao inscription fotsiny dia mahazo spillover mitovy aminahy anao
Dia zay no mamarina video antsika ho anio manam-piona amin'ny video manaraka indray aza adiny manao inscription amin'ny canal YouTube ka na ihany koa eto amin'ny page Facebook cliquez le suivi na follow dia maharaka ny post maro samihafa ataoko eto amin'ny Miaraka anao. Manam-piona amin'ny video manaraka indray, veloma tompoko.